Halleloia, halleloia. Miaraba antsika rehetra amin'izao andro maraina ny 17 aprily 2020 zao. Tonga amin'ny andro 12 tsika amin'ny anina sahaza. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao ikasika ny fonao amin'izao andro maraina izao ary nokatra amin'ny masom-panahinao ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloia. Ny lohatenintsika androany dia ny hoe sahy mandresy, sahy mandresy. Ary amaky tenin'Andriamanitra tsika izay hitantsika eo amin'ny Jaona 5:17. Jaona 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Tsy nampanantena anao fiainana tsy misy olana mihitsy Jesosy Kristy Tompo, fa kosa fiainana miaraka aminy. Izy lay mihoatra ny mpandresy ao anatinao. Efa nandresy tamin'ny ady rehetra mantsy ianao noho ilay nataony Jesosy Kristy teo ambonin'ny lakroa tao Calvary. Amen. Izany hoe tsy miady tsony ianao mba hoe ho andresy, fa miady ianao satria efa nandresy. Amen. Ny sedra rehetra izay atsanga amin'ny fahavaloan'ny loanao, ny sakina rehetra dia efa resy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay mahatonga anao hoe ianao io dia mihoatra noho ny mpandresy. Tsy hoe satria ianao no mafy be akory, tsy izay, fa satria izy no mafy be. Jesosy Kristy efa nandresy ary ao anatinao ao izy. Koa noho izany ry havako malala, maherezy ianao androany fa efa anao ny fandresena, efa voasoratra fa mihoatra ny mpandresy ianao. Jereo ireo zanak'Israely izay nandeha nanodidina ny Jeriko. Nanodidina ny Jeriko impitako zareo tahaka ny hoe tsy havita ninina, tahaka ny hoe tsy hanao ninina. Fa kosa tamin'ny andro 7 dia nihika mafy zareo. Feno fahasahina izany hika nataon-jareo izany ary tamin'izay dia nirodana ny manta. Ny fandresena efa ho an'izy ireo talohan'ny nirodana ny mandany. Tahaka izany koa ianao, aza mitsahatra raha tsy tonga ny andro 7. Amen. Ahoana ny fomba ampiaranao an'izany tenin'Andriamanitra izany? Soaty ny anaran'ireo mandany Jeriko rehetra eo amin'ny fiainanao. Dia eto ambavaka mandritry ny 7 andro tenenao mpasahina isan'andro hoe ty mandy ty dia mirodana satria mihoatra noho ny mpandresy noho lay ato amiko noho i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tsara ny Tompo. Hivavaka tsika. Jesosy Kristy Tompo, ianao efa naharesy izao tontolo izao hatramin'ny fahafatesana azy. Ary satria ianao ny velona ato amiko dia mihoatra noho ny mpandresy ihany koa. Ambarako fa ny manda rehetra eo amin'ny fiainako dia mirodana avokoa. Mihoatra noho ny mpandresy aho, tsy noho ny heriko fa noho ny herinao. Misaotra noho ny amin'ny fandreseko Jesosy Kristy eo. Amen. Amen. Mandehana ary ianao efa olona mihoatra ny mpandresy. Ho tahian'Andriamanitra indrindra ianao, eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Ary toetrotrany Jehova fa andro lava ianao. Amen. Docteur Rina Telesforiany, ampitiavana be.